La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Noltranao ny fampalalam-baovao. Olona iray 5 taona no matin'ny coronavirus androany araka ny tatra izay navoaka ny atoandro teo. Miisa 770 ireo tranga vaovao vao marina ary 730 ireo sitrana soamantsara. Totosa androany teny Avoloa ny fionana teo amin'ny filo Andrajoelina sy ireo mpisehatra ao anatin'ny BTP. Vonona ifanometanana amin'ny mpandraharaha ny fitondram-panjakana raha nambaran'ny filo ary orinasa malagasy ny lohalarana amin'ireo tsenam-barim-panjakana manomboka izao. Anomboka ny fiandohan'ny volana Jolay ny fivoriam-behe voalohan'ny Conseil national de l'Avenir izay andrindra ny CAP-ariana Lavanilina. Ministera sivy no iara ifarimona amin'izany. Velaran-tany 450 hektara no mahay atao anatin'ny roa andro tany menabe an-tanimena. Raha toa ka efa maty ny afo ankehitriny, tsy voalohany no nitranga ny fahamaizana tahaka izao ary ahina ho ripaka ny ala manoloana izany. Maresaka iraisam-pirenena miverina mirongatra ny Covid-19 any Allemagne. Miampy 730 indray ny tranga vaovao tany an-toerana ny maraina teo. Maro ihany koa ireo toerana ahitana tranga maro ka manafaingana ny fiparitahan'ny Covid-19. Ny anditin'ireo avy hatrany. Finaritra tompoko lahy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny École TV amin'izanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao totosa androany teny Avoloa ny fionana teo amin'ny filo Andrajoelina sy ireo mpisehatra anatin'ny BTP. Vonona ifanometanana amin'ny ireo mpandraharaha ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny orinasa eto Madagasikara. Mirana Hermanjaka sy Henri Florian. Fotodrafitrasa maro no ahorina eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, izay atomboka amin'ity taona ity, ary efa voasoratra mazava ao anatin'ny plan Marshall. Ireo mpandraharaha eto amintsika natao lohalarina amin'izany mba hampivoatra ny fandraharana eto amintsika ary hanome asa ny vahoaka maro. Ny orinasa malagasy izay atao lohalarina amin'ny fahazahoana ny fanamboarana ireo fotodrafitrasa ireo. Ny tolakandro teo no totosa teny amin'ny lampam-panjakana Avoloa. Ny fotoan-dehibe niarahan'ireo mpandraharaha eo anivon'ny BTP sy ny filo Rajoelina Andry niaraka tamin'ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta. Fiaonana androany izay nandraindray ireo mpandraharaha mba hanomezan-danja ny fandraharana eto Madagasikara. Fiaraha-midinika manodidina ny fanatanterahana ny tetikasa hoenta manangana fotodrafitrasa manerana ny nosy ho fanariana ny toe-karem-pirenena no niara-ny jerena androany teny amin'ny lampam-panjakana Avoloa. Nanamafy ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara Rajoelina Andry fa vonona ny fitondram-panjakana amin'ny fanampiana ireo mpandraharaha. Fitondram-panjakana dia vonona tanteraka anampy anosika ary indrindrindrindra aprisika ny orinasa malagasy mba handray anjara tanteraka amin'ny fampandrosoana an'ity firenena mantsika ity. Noho izany dia mila fiara-miasa matrotra isika. Mila ajanontsika ilay zavatra be tatoko fa maro aminareo arogana fa maro ny mpandraharaha malagasy izay hitako sy tsapako fa mahavita azy. Noho izany dia maro apetraka ny fanjakana saingy anareo kitro ifahara ny tena fampandrosoana marina mba hiarisalana amin'ny fitondrana malagasy. Satria tsy anareo rery araka ny lazaiko teo no sedra an'izao olan'izao fa ny ataontsika dia ny hoe mila mampiasa ny malagasy tsika. Ary izay no teneniko tamin'ny niona tamin'ny ireo mpandraharaha lehibe dia nataoko tamin'ny teny frantsay izy hoe investissez à Madagascar pour les Malagasy. Dia ho anareo mpandraharaha malagasy nay dia izy raha hoe fitondram-panjakana dia vonona hanampy anareo hampandrosoka orinasанareo ary indrindrindra mba ahafahanareo mamoronasa eto anivon'ny faritra rehetrarehetra manerana ny nosy. Tanjona ny anovana ny fomba fiasa eto Madagasikara
indrindra fa ireo orinasa eto amintsika. Raha nambaran'ny filohatrany ho apetraka amin'ny herinandro ho avy izao ihany koa ny orinasa mokatra fiara vita malagasy tanteraka. Ametraka ihany koa tsika Soweto ny markana fiara malagasy izay apetraka eto amin'ny firenena ary ampahafantarana amin'ny vahoaka malagasy amin'ny herinandro ity ny marka hoe tomobila amboarina rafitra eto Madagasikara dia ny gasy kara izany. Gasy malagasy kara ohatry ny fiara ho apetratsika eto zany fa dia omena asa daholo izay olona matiana. Eto kosa dia miteny aminareo mpandrahara zavatra tsara no ataontsika, zavatra maharitra no ataontsika. Ny zavatra ho atao dia mila mpandrahara matianina noho izany, mila mpandrahara no miasany madio ary amin'ny vidiny tokony ho izy. Ampy izay dia hoe manao asa efa zatra mahafantatra amin'ny lalana ihany koa dia ny vidiny zavatra tokony ho atao zavatra 10, atao 20, atao 20, zany zavatra zany tsy mety ampotsiny. Taorian'izay ny fandiminy tona fanampanazavana mahakasika ireo foto-drafitrasa orona ireo ny ministra tompondraikitra voasika izany amin'ny fananganana ireo foto-drafitrasa ireo ny alohan'ny fametram-panontaniana ataon'ireo mpandrahara mahakasika ireo foto-drafitrasa izay aorina. Zava-dehibe ny fanomezan-tanana ahafahana mitondra fampandrosoana eto amintsika hatramin'ny orana ialan'ny mpanao gazety tena toerana tsy mbola tapitra ny fiona ny teny Iavoloha. Nototsaina androany lanonana ara-mialamila fanolorana faneva ireo lehiben'ny etamajorny tafika malagasy izay tafiditra indrindra amin'ny fanitsinan'ny rafitry ny tafika malagasy. Lanonana izay nitron'ny filohan'ny Republika Andry Rajoelina sy ny lehiben'ny folo alin-da malagasy ny alarana efa zao. Ankehitriny dia miarahaba anareo efatra mirahalahy ny telako. Aleo alasana ary indrindra omen'Andriamanitra fahasalamana ahafahanareo miatrika ny adidy izay ao atrehanareo ankehitriny. Koa dia apetratsika eo ampelantan'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra fa mbola ho lavitra lalana ho diavintsika ary indrindra ny ametrahantsika an'izay hoe manana maizy azy ny folo alin-da malagasy zay. Notoloran'ny lehiben'ny folo alin-da malagasy faneva androany ireo lehiben'ny etamajor miisa 4 eo anivon'ny tafika malagasy. Ny lehiben'ny etamajor ny tafika Antanety, ny lehiben'ny etamajor ny tafika Andranomasina sy ny lehiben'ny etamajor ny tafika Anabakabaka ary ny lehiben'ny etamajor ny ireo tafika. Ho fanamariana ny lanonana, nisy ny matso izay notontosaina teo amin'ny première RTS fiadanana izay notron'ny ireo miaramila sy sivily. Tontosan'ny alohan'ny fankalazana ny faha-80 taona niverenan'ny fahaleovantena sy nijoroan'ny folo alin-da malagasy araka izany ny fanitsiana ny rafitra eo anivon'ny tafika malagasy. Tanjona amin'ny fanitsiana ny rafitry ny tafika izao ny fanatsarana ny fomba fiasa sy ananana tafika modely sy afaka miaro ny fiadrianam-pirenena. Mazava ho azy fa matoa ny laza atao amin'ny kabary hoe force essentielle minimale, zany hoe ny ressources ampelantanantsika na olombelo io na ny fahaiza-manao io na fitaovana io dia ampifanitsina amin'ny fisindroan'ny dia tafika reo tafika Anabakabaka, tafika Tanety, tafika Andranomasina anatin'ny fiarahana miasa eo amin'ny lafiny atao hoe opérationnel mialatsiny moa teny français fa zay no afahana milaza azy satria misy atao hoe contrat opérationnel isakin'ireo tafika samihafa reo ohatra anankiray fotsiny omeka anareo ny tafika Andranomasina ohatra raha amin'ny taona 2023 dia tokony mahafehy atao hoe zone économique exclusive, zany hoe voafehy ny farafarasy ny 20 isanjato na 70 isanjato ny ranomasitsika amin'ny taona 2020 sy 2020. Sy mitondra fiovana amin'ny fankalazana ny faha-80 taona niverenan'ny fahaleovantena sy nijoroan'ny folo alin-da izao fanitsiana ny rafitry ny tafika malagasy izao raha nambaran'ny ministry ny fiarovam-pirenena. Hita taratra amin'ny fanaovana ny maso ny fanitsiana izay natao. Mazava ho azy fa ny maso ataontsika amin'ny 9 jiona dia ahitanareo sady ny taratra ny fanitsiana ny rafitra eo amin'ny tafika. Izy zany ny fandehanan'ireo fanaovana maso, fandehanan'ireo regimenta isan-karazany izay teo aloha dia ho hitanareo ihany koa fa isy n'ireo maso an'ireo ataontsika hoe corps
na hoe noyau an'ireny andeha tafika vaovao zay ho apetraksika zay le atao amin'ny teny français hoe génération de nouvelle force satria be dia be tokoa ireo force vaovao zay hoforontsika zany amin'ity taona ty zay andray ny avy hatrany ny andraikitra tandrify azy ireo amin'ny taona mahamety azy. Raha toka eo amin'ny araben'ny fahaleovantena Analakely no totosaina ny matso ny 20 jona tsy afaka anao fampisehoana ny platsaka anelonaina ka toerana hafa no anaovan'izy ireo izany. Zay ny amin'iny fa olona iray 15 taona no matin'ny coronavirus androany araka ny tatra izay nivoaka ny atoandro teo. Misa 470 ireo tranga vaovao vao marina ary 730 ireo sitrana soamantsara. Michel Arana Arzona. Ny ampiray indray ny olona maty vokatry ny coronavirus eto Madagasikara hatramin'ny androany araka izany olona 12 no maty ny coronavirus eto amintsika. Misy indray ny havantsika lavo no ity valanaretina Covid-19 ity amin'ity androany ity hozaraina amintsika lehilahy 15 taona maly zany 410 ny isan'ireo olona namony ainy dia miakatra 15 amin'ity andro anio ity 470 no isan'ireo vaovao voatily mitondra ny tsimikaretina 730 ireo sitrana anankiray no nodimandry 790 zany no fitambaran'ireo olona rehetra izay efa voatily ka nitondra ny tsimikaretina coronavirus teto Madagasikara tao anatin'ny fitiliana natao 436 ireo mbola atao hoe forme active zany ireo mbola mitondra ankehitriny ireo tsimikaretina ny 270 kosa efa sitrana forme grave kosa dia misy 9 ary ny isan'ny namony ainy dia 15. Raha ny fanazavana misy ny fandaminana napetraka eny anivon'ireo hopitaly mandray ny marary ny coronavirus. Noho izany satria tsika mbola ao anatin'ny ady amin'ity valanaretina ity dia tsy maintsy ferana ny isan'ny olona koa zany ireo olona mivezivezy any amin'ireny hopitaly ireny satria araka ny voalazanao marefo tokoa ny olona miditra any amin'ny hopitaly. Mazava ho azy moa zany fa ny olona marary noho ny Covid-19 ny marary ny Covid-19 mitondra ny tsimikaretina dia mazava ho azy moa fa reny tsy vangina ary reny entohana tanteraka ny sakafony izay momba azy rehetra fa misy kosa ireo marary na koa ireo mpiteraka ohatra na ireo marary na iza zany andraisana tanana azy ireo dia reny olona ireny zany dia tsy tokony ho vangina satria raha ohatra betsaka ny mpamanky tonga ny mpamanky dia mampitombo ny fivezivezena aloha voalohany any amin'ny hopitaly ary mampitombo koa zany ny fifampikasoana amin'ireo marary izay mitenentsika teo hoe marefo ireo. Mbola mitohy ny ady atao amin'ny coronavirus eto Madagasikara mitohy avokoa araka izany ny fanajana ireo fepetra ara-pahasalamana napetraka rehetra. Na hempotra ny alarobia ho avy izao ny fandanian'ny solombavambahoaka ny LFR 24 mbola anatin'ny fandiniana lalina ny komisiona misana ny vola sy ny fitantanam-bola eny anivon'ny anteny miram-pirenena raha ny fanazavana azo Yves Richard. Ny alarobia izao no andeha eny anivon'ny anteny miram-pirenena ny fandaniana ny LFR na ny teti-bolam-panjakana nasy-panitsina 22 taorian'ny fangatahana fanemorana nataon'ny komisiona misana ny vola sy ny fitantanam-bola androany. Tsy mbola mifarana ny fandiniana io komisiona misana ny vola sy ny fitantanam-bola io. Niteboka nasim-panovana anatin'ny LFR 22 araka ny mpanazabana azo. Misy zavatra be dehibe mbola nangatana tany amin'izareo amin'ilay fanontseana ataon'ny zareo hoe ino ty fanontseana tia, ino ty fanontseana tia, aiza vola nanaovana nyreto atetikasa be dehibe mipetraka ato amin'ny tikatra volavolan-tanàna sy mpanontsena tia dia zany natonga ny io tsy trarandroany dia mivory zay netomboka tamin'ny lakamisy zoma sabotsy lahady fa mbola tsy vita ilay izy dia tsy maintsy dinihana tsara satria zay keo fangatahan'ny komision namena fahafapo ny mpikambana rehetra anatin'ny komision ametraka amin'ny fanontaniana ampazavan'ilay izy ampirindra ny asanay aty amin'ny Assemblée nationale. Mazava ny antony fangatahana fanemorana nataon'ny komisiona misana ny vola sy ny fitantanam-bola hoy ny vondrona parlementera tsy miankina androany. Tsy azo rotorotoana ny fandaniana ny lalàna ifeny teti-bolam-panjakana 22 noho izany ankina ny fampandihana ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny. Tsy tokony otoana izy ity satria tafiditra ao anatin'izany mantsy ny amena ara-pahasalamana misy amin'izao fotoana izao. Tamin'iny fahavaneviny andro teo igny zoma sabotsy lahady ny asa ihany tato amin'ny komision. Magnambava zay fa zava-dehibe loatra
satria fagnamiatrika ny zava-misy amin'izao fotoagna zao ka aleo tsy mihotohoto atsika tsy maika tsy faingana fa mba matody lavitra fa iava mahita ny toevana misy ny firenena amin'izao fotoagna zao ka dia mbola agnatin'ny asa tanteraka mihitsy na ny atao amin'ny voamieva na vizao agnatin'ny ministera ny fitantagnam-bola sy ny vola amin'ny ankapobeny. Isan'ny nampitarazoka ny fandanian'ny solombavambahoaka ny LFR nantety-bolam-panjakana nasipanitsiana 22 ihany koa ny olana antranga toy ny teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny fampiofanana teknika sy arakasa tsy maintsy noverenana ny fijerenana ny fampiasam-bola samihafa ampisy ny mangarahara sy antraika amin'ny vantana amin'ny sosialim-bahoaka. Tsy vaolana ny fampitirana amponja sistematika ho ny ministry ny fitsarana androany teny Avoloha tokony ametraka mazava ny fomba fiasa ireo mpitsara manoloana ny fafenon'ny fonja raha ny fanazavany hatrany. Henri Florian. Miisa 270 ny fonja hito Madagasikara amin'izao fotoana izao ary efa tany amin'ny taona 790 no niforoniny ny ankabeazan'izy ireo. Ankehitriny feno hipoka tanteraka ny fonja kereky Madagasikara raha ninambaran'ny ministry ny fitsarana androany teny Faravohatra. Efa tsy mifanaraka intsony amin'ny isan'ny mponina eto Madagasikara ny fonja manerana ny nosy raha toa ka nisa 7.5 tapitrisa ny mponina tamin'izany fotoana izany ary efa mananika ny 520 tapitrisa isika ankehitriny. Toy ny valala mifanitsakitro ny gadra raha ny zava-misy eny amin'ny fonja ereky Madagasikara amin'izao fotoana izao toy ny ao amin'ny fonja n'Antanimoro, ny Antsiafa, ny fonja n'Ambalatavoangy any Tomasina, ny any Fianaratsoa sy ny maro sy voatanisa. Tokony ho jerena akaiko ny ministra tompona andraikitra ny fandraisana fanapahan-kevitra atao ny mpitsara amin'ny famonjana olona iray. Tsy vahaolana tompoko ny fametranana mponja sistematika. Mbola averiko izay temizay. Tokony hanana ny atao hoe fahadiovam-po sy fahadiovam-panahy ny mpitsara. Satria rehefa mametraka sistematika sika dia zao feno le zavatra. Be ny fandaminana sy fanaraha-maso azo atao na ny contrôle sy ny fijerena isan-karazany. Ka be dia be ny ataontsika hoe resaka ny ataontsika hoe lasa somary mampisamvaravaran rehetrarehetra ny fomba fijery. Izay no mampidindrina ny fiaina. Ary izay no mahafinaritra ny asa mpitsarana, ny fahafahana amin'ny teny, ny fahafahana maneho hevitra. Na izany na tsy izany, anjaranareo ihany koa ny mpitsara namana no mijery fa sanatria miteraka fikorotanana eo amin'ny vahoaka ny famoahana amponja. Tokony ho jerena akaiky ihany koa raha ny fanazavana trano ny fampidirana amponja ny olona meloka. Mba ho tena mendrika ny mipetraka any fonja tokoa amin'izao andro zao misy coronavirus, misy ny fahafenona, misy ny fahasairana isan-karazany, mba ho tena mendrika amin'izany tokoa no hipetraka amponja fa tsy zary atao fitaovana lasa ataontsika hoe handamina nefa lasa manapotana ny fametrahana an'izany. Miantso anareo misy le premier président, monsieur le directeur général, mba manaovanareo fandiniana momba an'izany satria tsy azo atao fotsiny koa toy manahirana amin'ilay ady amin'ilay resirisy rehefa iheny ny sasany fa hoe zany ny hevitry ny ministra dia ohatra sanatria lasa zary lalana ahafahana manao an'ilay resirisy. Ka mila fitandremana tsara mihitsy satria tsy kely lalana fa mierina toy ny limona ny ratsy araka ny fiteniny amin'ny baiboly ka dia mitady izay aratana. Efa ao anatin'ny asa fanamboarana ireo fonja sasana ankehitriny toy ny ao Ameritsiatosika, ny any Fianaratsoa, ny any Sambava sy ny maro hafa. Efa miroso amin'ny fanadiovana ny rafi-pitsarana ihany koa no tompon'andraikitra amin'izao fotoana izao, indrindra fa niady amin'ny kolikoly. Androany, nisy ny fametrahana galona ho an'izy 5 mianadahy mpandrarahan'ny fonja, nampiakarana teo amin'ny laharana inspecteur d'administration pénitentiaire en chef, lanonana izay nitotosaina teny amin'ny ministera ny fitsarana eny Faravohatra. Anomboka ny fiandohan'ny volana Jolay ny fivorimbe voalohan'ny Conseil national de la vanille izay andrindra ireo seha-piarina lavanilina ministera sivy no iara-iasa aminy izany Yves Richard. Miazakazaka ny fanatsarana ny seha-piarina lavanilina afainganana ny fametrahana ny rafitra samihafa ho fanatsarana ny seha-piarina ka ny fiandohan'ny volana Jolay no anomboka ny fivorimbe voalohan'ny CNB na ny Conseil national de la vanille. Ministera sivy no iara-ifarimbona anatin'ny CNB ka ho jerena avokoa ny teboka nandrantana ny lavanilina malagasy amin'ny toerany. Rehefa jerentsika ilay antsoina hoe chaîne de valeur, ny sécurisation zao tsika efa mahita hoe misy mpangalatra lavanilina, izany hoe ny asany aty amin'ny secrétariat d'État en gendarmerie, ny asany aty amin'ny fitsarana,
Ny asany aty amin'ny ministeran'ny fambolena fiompiana ary ny jono dia mandray andraikitra ao anatin'izay fitsorovana ny alatra lavanila zay. Dia eo ny fivezivezena isaky ny faritra. Misy lavanila mandeha any amin'ny faritra anankiray, mety hoe makany amin'ny Sofia mandeha any amin'ny faritra Diana mety mandeha aty amin'ny faritra ny Sava. Izay fivezivezena zay ihany koa dia mila fandrindrana ary izay mampatonga ny ministèren'ny intérieur sy ny décentralisation tafiditra ihany koa anatin'izay fikarakarana sehatra lavanila zay. Ahondrana ny 750 ny lavanila ho an'ny Madagasikara hatreto. Tsy maintsy hamafisina araka izany ny fitadiavana lalam-barotra ka handray anjara amin'ny fanampiana ny mpandrarany fanjakana. Isy ny fomba fiasa vaovao anatsarana ny fifandraisana amin'ireo firenena maro izay azo hamarotana ny lavanila eto amintsika. Amin'ny 1100, 1200, 1300 tonnes eo ny ahondrany Madagasikara zany amin'ny lavanila. Tsara nefa manamarika hoe ila mijery kosa sika tsenam-barotra vaovao fa tsy hoe ny tsena raisam-pirenena foana no idikte atsika hoe anty ihany ny alainay. Anjarantsika ihany koa no manao le antsoina hoe offensive fa tsy miandry fotsiny eto hoe reto ny efa mpanafatra efa mahazatra dia raha nafatra zareo dia tsara, tsy manafatra izy dia tsara. Voraisinay ny listan'izay le pays niteneniko anareo teo hoe 61 pays. Misy zavatra azontsika jerena tsara mihitsy zany hoe raha raisina amin'izay le hoe gouvernement zay le fomba fiaraha-miasa na eto Afrika ary ny antsika tsy manondrana besaka any amin'ny Afrika mihitsy nefa misy demande any Afrika. Apetraka ihany koa ny Conseil régional de Lavanie anatin'ny faritra sivy mpamokatra lavanila eto Madagasikara. Iara-iasa amin'ny ratsa mangaika ny anivon'ny faritra ny CNB ho fanatsarana ny kalitaon'ny lavanila sy ho fampitomboana ny vokatra izay tombanana ny didina ny 700 taona amin'ity toambolena manaraka ity. Ankoatr'ireo ministera balo, samy mpandrarà maro ihany koa no iara-iasa amin'ny ministeran'ny varotra sy ny indostria ao anatin'ity Conseil national de Lavanie ity. Ho fanatsarana ny sehampiariana lavanila atsangana any Antalany complexe de Lavanie izay ahitana laboratoire, musée ary centre de formation ka ny fanjakana Foibe no hamatsy vola ny fototra-fitrasaka eto Andriatsilavo. Maro ireo faritra mamboly vanila eto Madagasikara fa mbola manana velaran-tany lehibe indrindra fambolena izany ny ao amin'ny faritra Sava. Izy ireo izay mitazona ny 970 isanjato ny fambolena vanila amin'ny tany mirefy 80,940 sy 400 hektara. Ny herinandro lasa teo, nisy ny atrikasa sy fikaonandoha amin'ny fametrahana ireo rindran-damina mikasika ny topiotazana vanila taona 2020 raika amin'ny 2020. Be ny tanàna misa 470 nanatrika izany, izay notronony ny governoran'ny faritra, ireo mpandrarà, ny solotena ny mpamboly sy ny eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Antala. Isan'ny teboka nampitaraina ireo be ny tanàna ny alatra vanila sy ny fomba fiasan'ny zandary. Le tsy matoa potentsika keto mampalahelo zaheny izy io fa nanino eribe korontsana ema tanimboan'ny zibangen'olo i dikan'izay ny ampivanga foana ny maharatsy kaliton fa tsy nita ziko na rabiny izy koa misy ampivanga ambidiny atao satria mila vola vahokanay na rabiny koa misy ampivanga ambidy. Izy ka mba misy olo takatra mangalatra lavany miboaka 3 volana ino ny azonay atao any takatra pitagna izy 3 volana ndraiky izy afa miboaka ave fa 3 tokony izy koa hazo atao zay tsy mahay lalàna ny fisavagna tragno le fasahirana zay ny tegna efficace fahitagna fa efa tegna maro olo mitsongo lavany mivanga lavany. Ke agnisan'ny mampanahirana zany zaho mandinindiniky doko efa misy tranaigny loatra doko ny gendarme agodiny izy ko tonga misy soafika hely fô efa lasa kamaradin'ny mpamboly lavanio, kamaradin'ny mpangalatra, kamaradin'ny commissionnaire. Raha ny zava-misy nanomboka ny taona 13 niakatra ny vidin'ny vanila ary nahatratra 740 sy 7 ariary ny kilaon'ny vanila manta ary 307 sy 105 sy 1 ariary ny kilaon'ny vanila masaka. Arakaraky ny fiakaran'ny vidiny nefa no napidina ny kalitao. Raha nahatratra 2,9 isanjato ny taux de vanilline teo aloha, nidina ho aotra 2,9 izany ka atafiakatra 2,2 isanjato hatramin'ny taona 17 niakatra 2,9 isanjato ny taona 20 tazay mbola ambany raha mitaha amin'ny 2,9 isanjato teo aloha. Miverina indray araka izany tsy fahatokisana ireo mpanafatra vanila malagasy. Ny ena ihany koa ny famatsimbola mialoha na ny préfinancement tapaka nandritra ny atrikasa
fa tsy maintsy ho atsaraina ny kalitaon'ny vanila. Teboka telo lehibe ny tsy maintsy hojerena akaiky amin'izany. Agnaty aloha voalohany a ny daty izay efa napetraka ny fanjakana amin'ny fisokafan'ny tsenan'ny lavaniko. Zay zone littorale moa 15 juillet, intermédiaire 25 juillet, dia ny montagneuse 15 août. Ny faharoa dia tokony hagnano ezaka koa tsika satria zay no mampikekeka ny mpamboly sy mampitaregny zareo isanandro isanandro eo amin'ny fandriam-pahalema dia ny fanomafisana ny andromasom-bokon'olo. Rehefa miboaka veto atsika na manompo ny any mety tsy hareny intsony tompony andraikitry na olombofito na olombotety ho za teo a amborisika olo sanatria zay nataoko sanatria vava itsoky lavany alohan'ny fotoana. Ankoatra ireo fepetra tsy maintsy ho tandrovana, atsangana ao an-talà ihany koa ny complexe de la vanille izay ahitana laboratoire, musée, centre de formation mahakasika ny sehampiariana vanille ka ny fanjakana foibe no amatsy vola ny fotodrafitrasa. Tonga eto amin'ny fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay ataontsika mahakasika ny velaran-tany 420 hektara izay may tao anatin'ny 2 andro tany menabe an-tany mena. Eo ihany koa mahakasika ny ivotoerana kintana eo Ambatomena izay afaka mandray ireo forme grave ny coronavirus rehefa avy eo ary. Siro vaovao, masky épicé. Salto chips maskita épicé indray zao ny malaza. Ambiance vaovao matsiro be. Aza adinoina koa salto chips fromage sy salto chips chili. Salto, craquez la vie à pleines dents. Malagasy mirahina mandresy ny elanelan-tany. Atsara-manitra miavaka miaraka amin'ny Telma. Ahitra maitso, tany manan-karena, fikarakarana ampitiavana ireo omby ary fahaiza-manao malagasy. Ireo ihany no ilainy sokolet mba hanomezana anao ny tsara indrindra. Vita avy amin'ny ronono velona, tsara sy matsiro avy eo Antsirabe. Sokolet, ny tsiro tena izy. Votre bébé commence à marcher. Vous avez choisi les chaussures les plus confortables. Vous avez prêté attention aux petits détails. Eh bien, avez-vous choisi la bonne couche pour que votre bébé puisse faire ses premiers pas correctement? Grâce à ses caractéristiques extra flexibles sur 3 dimensions, Molfix conserve sa forme, absorbe le liquide et offre une totale liberté de mouvement au bébé. Nos recherches ont prouvé que les bébés font correctement leurs premiers pas avec Molfix, que nous recommandons à toutes les mamans. Fais correctement tes premiers pas avec Molfix, petit explorateur. Nous sommes avec toi. Isanandro
ce doré, ces courbes. Vous croyez pouvoir résister au nouveau goût Sablé? Pas hyper évident. Avec son bon goût de beurre, c'est si fondant. Fondez vite pour le nouveau goût Sablé, saveur beurre. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiri. Kiri! Alô, Atica! Pectou, camarada! Oi! Ah ouais! Ah ouais! Viva el pecto! Ah ouais, Salam pakatia! Pecto, Zaza! Oi! Ma pecto! Pecto! Manafanan tudo loin de nous. Ah ouais! Veneto amin'ny fampalalamba avao isika amparitaka ao amin'ny tamazotra tserasera ny système pyramidal amin'izao fotoana izao fahazahoam-bola miendrika escroquerie izany raha ny fanazavan'ny pahilalana misy larana ary zao. Investissez 50 € et gagnez 400 €. Fehezateny miparitaka amin'ny tambazotra serasera Facebook izay tao anatin'ny herinandro. Voilà, donc c'est pas très compliqué. Dans le groupe, donc ça c'est le groupe de base. On a un chef de coffre, on a 2 organisateurs. Ity ny groupe de base, misy ny atao hoe chef de coffre, organisateur miisa 2 ary promoteur miisa 4. Ireo olona ireo amin'ny ankapobeny mitady invité miisa 8. Ireo invité 4 eto ihany koa dia afaka mitady invité mba haingana ny fandehan'ilay izy. Raha te ho tonga invité ny olona iray dia mandoa 50 €, indra mandeha ny fandoavana izany. Ary ireo invité miisa 8 no manome an'ilay 400 €. Ny tanjon'ilay chef de coffre dia ny azo 400 €. Vao azon'izay dia mandeha izy. Ao aorian'izay, mizara 2 ilay groupe. Ireo organisateur lasa chef de coffre, ireo promoteur lasa organisateur, ary ireo invité lasa promoteur. Mba hitohizan'ilay izy dia mila mitady invité miisa 8 indray, dia toy izay hatrany hatrany. Tu retrouves encore 8 nouveaux invités et là tu te retrouves chef de coffre. Maro amin'ireo tanora no liana amin'izany, misy mihitsy azy ireo efa nanandrana raha ny fijoroana vavolombelona azonay androany. Nisy ankizy namako izany hoe malina andefa MP ana amin'ny Facebook hoe sao dia miintéressé andriva miinvestir 50 € dia lasa mahazo 400 €. Dia tenté be za satria izy efa tafiditra ao anatin'ilay izy. Dia izy arony vao 16 € fotsiny izay dia efa miakatra ny gradiny. Dia mety haingana be zany ilay izy dia efa miverina ilay vola sady mahazo lasa 400 € izay. Dia mitady olona tsy tadidiko tsara na valona 6 izy izay. Dia hoe rehefa tafiditra indray zany dia ilay olona indray koa mbola mitady ohatr'izay ihany. Tsy an'izany hoe chef de coffre zany dia ianao zany ohatrany hoe aty ambanin'ilay izy dia rehefa avy eo ianao fa nefa lasa mety ho tonga any amin'ilay chef de coffre. Dia rehefa chef de coffre indray ianao dia amin'iny fotoana iny ianao mahazo an'ilay vola 400 €. Hatreto aloha izay mbola tsy mahazo fa izay zao tafiditra ao anatin'ilay izy dia miantso olona hoe miantso namanay akaiky sy fianakaviana hoe sao dia miintéressé. Zaho moa zany mianatra eny Ankatso dia teny amin'ny université no namana mpiara-mianatra no nandrisy lahatra na mahakasika an'ilay izy zany. Ny teny zany zareo hoe mandoa vola elahy mandoa 50 € ianao raha hiditra ao anatin'ilay izy dia avy eo rehefa tafiditra ao anatin'ilay izy ianao dia
miezaka indray ianao mitady client hafa zany hoe hiarahiditra aminao anatin'le izy dia rehefa plus mahazo an'le olona tafiditra ianao dia plus miakatra ny gradinao anatin'le izy. Grady moa zany fahalalako anazy moa zany fa tsy hoe iny. Dia tao anatin'le izy nefa nandritra ny une semaine 2 semaines teo eo tsy nahita olona mihitsy zany tao anatin'le izy. Dia faramoa leo be dia najanoko le izy zany satria le izy tena hoe enjikenjehana koa le fitadiavana an'le olona satria plus ianao mahita olona plus araka izay teneniko izay hoe plus ianao mahazo vola ho anao manokana. Tsy nahazo aloha hatreto eo zany le vola. Ohatrina le vola 50 € zay 1,100,000 eo mahery eo. Endrika fisolokiana tsy vaovao ary miverina malaza ny système pyramidal raha ny fanazavana. Tsy ny fampiasana vola irery ihany no isehon'izany fa ny varotra ihany koa na ny vente pyramidal. Voararan'ny lalàna ny fanaovana izany any ampitan-dranomasina raha toa ka mbola tsy misy ny lalàna mifehy izany eto amintsika. Jerena zany ao amin'ny lalàna frantsay. Ny lalàna malagasy moa zany mbola tsy sokajina ao amin'ny lalàna malagasy izy io. Raha azo lazaina zany dia mbola vide juridique izy amin'ny lalàna malagasy. Fa amin'ny lalàna frantsay izy dia voarara ao amin'ny code de consommation frantsay. Dia sokajiny ohatrany hoe escroquerie fanambakana zany na karazana harcèlement. Zay zany sokajiny azy zany ao anatin'ny code de consommation française zany. Marina fa misy mahazo tombony ihany izy io. Mahazo tombony matetika le aty ambony. Zay maha-piramidaly azy zany, le any ambony mahazo tombony. Dia iny ambony iny zany mitady olona 3 na 4 dia indray mitady olona tsirairay mitady olona 3 na 4 indray mandeha. Dia ny any ambony foana zany mahazo. Raha maro zany ny olona hitanao dia maro ny vola miditra ao any aminao zany. Dia ny tena vo zany ny ety ambany indrindra zany ny tena vo zany. Raha ny fanadihadiana natao, fikambanana iray teto Madagasikara no efa nanao ity fomba fisolokiana ity taona maro lasa izay. Olona manana toerana ambony avokoa no voasoloky tamin'izany ary izao miverina izao indray ilay fomba fanao. Velara-tany 420 hektara no mahita ato anatin'ny 2 andro tany mena be an-tanimena. Raha toa ka efa matin'ny afo ankehitriny. Tsy voalohany ny tranga famaizana tahaka izao ary ahina ho ripaka ny ala manoloana izany miantarandriana. Sary teo amin'ny tambazotra Tserasera ity maneho ny famaizan'ny ala tany mena be Antomena tato anatin'ny 2 andro araka ny taritra teo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana. Velarana 420 hektara no kilany avy tany an-toerana. Na efa maty ny afo ankehitriny, habetsaka ny volomay tanteraka. Nisy tokoa ny firehetana indray tao Menabe Antomena, izy moa tsy tao anatin'ny noyau dur fa taty ivelany. Ny somary nampalahelo tao anatin'izany firehetana afo izany dia velarana 4 hektara tamin'ny fambolekazo natao tamin'ny 20 reo no mahita teraka tao anatin'izany voina izany. Mandeha moa ankehitriny ny fanadihadiana ahafantarana na afo fanahiniana izy io na afo tsinahy fa zay zany dia manaprofo ny mahazava-dehibe ny ady atao amin'ny hafa ary ny ministeran'ny tontolo iainana dia fa nanao ezaka goavana nanomboka 2 volana lasa izay satria tamin'ity taona ity zany dia aloha be ny firehatry ny afo ary fatatsika moa fa ny afo dia tsy misy antony maro samihafa. Indraindray afo manamarika fahatezerana, indraindray afo noho n'ilay fomba tany hoe mandoro manao hatsaka anaovana fambolena hatsaka na zavatra hafa ary indraindray dia afo izay le teneniko teo mety tsinahy namelona nanao sakafo ilay olona dia mitatra ny afo. Iray amin'ireo tranga famaizana amin'ny ala rovana eto Madagasikara io. Raha ny zava-misy mbola tsy ampy ny fiarovana manontolo izany. Isan'ny olana tsy fampiny-piasa misehatra amin'izay eto amin'ny nosy. Raha ny eo amin'ny ministeran'ny tontolo iainana ohatra, agent forestier iray mikarakara velarana 2 hektara, raha toa ka 800 hektara ny sahan'ny agent forestier iray ao amin'ny nosy La Réunion, ary manakaiky izany ihany koa ny any amin'ny firenena hafa eto Afrika izay manana ala mitovitovy amin'ny Madagasikara. Tahaka izay ihany koa ny tsy fampiny eo amin'ny fitantanana ny ala. Ny any amin'ny fitantanana ny ala any amin'ny 10 hektara zany hoe ny ministeran'ny tontolo iainana dia 2 hektara tantanan'olona iray, ny any amin'ny mpitantanany ala rovana dia 10 hektara eo.
raha oharina amin'ilay teneniko teo hoe La Réunion izay 20 hektara. Zavatra tokony ho atao aloha zany a mandra-piandra an'izay hoe fahafahantsika mampiditra olona na agent vaovao izay a dia tsy maintsy mitady paikady hafa zany hoe mampiditra ny fokon'olona. Nanana an'izany fomba fanao zany isika taloha teto amin'ity firenena ity hoe rehefa tonga ny afo dia mihetsika ny fokon'olona. Miezaka mamerina an'io ny ministère ny tontolo iainana ilay komité ny afo zany hoe mobilisation ary zay ny tena andraikitry ny ministère ny tontolo iainana. Io tsy inona raha iandrasana an'izay hoe oviana vao tonga amin'izay 800 hectares par agent zay a mbola lavitra ny ezaka. Ministère ny tontolo iainana ihany koa dia efa nametraka an'ilay antsoina hoe système d'alerte ary miezaka fiarah-miasa arahana amin'izareo mpitantana ny alaharovana mba hananantsika an'io ho lasa systématique mihitsy amin'ireo alaharovana rehetra hoe vao mandeha ny afo dia tonga ny alerte dia malakilaky ny fandraisana andraikitra. Efa nisy ny fahamaizana lehibe tany Menabe Antimena ny taona 17 ary 20 Isan'ny mampirongadrora ny fanazavahana trano ny fahabetsahan'ny mpifindra monina makany antoerana kanefa tsy misy mandray an-tanana na ny politika fandraisana ka lasa makany anaty ala izy ireo noho ny famaroany arena voajanahary ihany. Saika avy any amin'ny faritra atsimo ireo mpifindra monina ireo. Ankoatry Menabe Antimena, isan'ny misedra fahasarotana goavana takizao ihany koa ary ahitana tranga maro takizay ny ao Ankarafantsika. Vahaolana araka izany ny fametrahana politika fandraisana sy fametrahana politika ho an'ny faritra iny. Nanomboka androany ary toy rampitso kosa ny atrikasa mikasika ny fijerena tsirairay ny fitantanany teo aloha ny alaharovana. Aorian'izay no isiany sosikevitra ny fanatsarana ny fitantanana. Nanantona fitsarana misahana ny raraha mitsara ny fitsarana ireo fikambanana misy 12 izay mangataka ny fanafonana ny fahazahoan-dalana anorina Kianja Masoandro sy ny komite siantifika sy ireo mpikambana ao amin'ny Gaëtan Andriatsilavo. Raha misy ny tsy fetezana tsikaritra amin'ny fampandehanana raha-pirenena na eo amin'ny lafiny fotodrafitrasa na fiarahamonina na kolotsaina sy tantara, manana andraikitra hanoriny mpitondra fanjakana isika ary manana andraikitra iaino ny hevitry ny vahoaka ihany koa ny mpitondra. Ianareo io dia isika zany hoe manana andraikitra izay anoro ny fitondram-panjakana hoe tsy mety zao na zao ny tokony ho izy. Ary ny fitondram-panjakana dia manana andraikitra eno an'ilay olona izay mamoaka ny heviny amin'ny raha tena efa tsy izay ny miseho. Ka io zany mbola averiko ihany voatery mianakaty amin'ny fitsarana misahana ny raharaha tsara ny fitsarana ireo fikambanana izay 12 izay manao antrokisina ny fitandrovana, ny kolotsaina, ny fanajariana, ny vakoka, ny kolotsaina, ny kolompiainana eto amintsika famerenana amlohany ny asiny satria misy problema ngeza hoe io famerenana ny asiny malagasy malagasy. Efa nisy izay fanitsiana sy fanehoan-kevitra nomenana mpitondra izay hoy ireto fikambanana misy 12 manao ny antom-pisiny ho fitandrona ny kolotsaina, ny fanajariana ny vakoka, ny kolotsaina sy ny kolompiainana eto amintsika ireto saingy hatreto toa tsy miaino ny mpitondra. Androany araka izany, nanatitra taratasy teny amin'ny fitsarana misahana ny raharaha mitsara ny fitsarana izy ireo ka nangataka ihany koa fanafoanana ny fahazoan-dalana anorina ny Kianja Masoandro eny amin'ny rova. Ia nangataka amin'ny fanjakana hoe tsy mety io fa aleo asorina, aleo tsy hoasina. Miandry setiny tsy misy setiny avy efa ny fanjakana. Dia voatery izany mitodi-do aty amin'ny fitsarana izay mitsara ny raharaha-panjakana ny Conseil d'État satria fanorena ny fanjakana foibe io ary mikasika domaine publika dia voatery izy mandram-pahafatezany mangataka ny fanafoanana anankitelo. Voalohany aloha dia le permis de construire. Faharoa ilay décret izay nanangana ny comité scientifique. Ary ny fahatelo le décret na arrêté izay tsy tadidiko izay manindry ny olona ao anatin'le comité scientifique. Andrasana araka izany ny valin'ireo fangatana napetraka ireto fikambanana misy 12 ireto manoloana ny tetikasa Kianja Masoandro. Ikatona avokoa ny tsenana kely Pochard petite vitesse ary Ambojatova atao anatin'ny 3 andro araka ny fanabarana izay navoakany teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra tamin'ity androany ity anatin'ny fanamarihana ny fankalazana ny fiverenan'ny fahaleovantena izao fepetra izao raha ny fanazavana azo fanampanazavana. Filazana noho ny fankalazana ny fetim-pirenena izay ho tanterahana amin'ny zoma faha 9 Jona dia misy izao fandaminana manaraka izao makasika ireto tsena manaraka ireto tsena Analakely, Pochard,
petite vitesse ary amboditra-tsovo dia mikatona tanteraka manomboka ny faha-efatra amby roapolo, faha-dimy amby roapolo ary faha-enina amby roapolo ny volana Jona ho avy zao. Faha-fito amby roapolo ny volana Jona dia miverina amin'ny varotra andavanandrony izay olona rehetra voakasika amin'izay asa fivarotana izay. Fa kosa ao anatin'ny fandaminana tanteraka zany zao isika eto anivon'ny CUA izay eto anivon'ny direction de marché dia misy fanadiovana hitanareo angamba fa tena madio tanteraka amin'izao fotoana izao ny tsena dia averintsika ohatr'izay hatrany ny fahadiovan'ny-tsena. Zany hoe raha miverina isika manomboka amin'ny fahafito amby roapolo ny volana Jona io tsena madio no vatantsika ary rehefa mirava ny fivarotana zany dia tsena madio ihany koa ny iverenantsika io. Lafim-baovao hafa kosa indray raha natao andraisana ireo marariny omamiadana novaina ho afaka mandray ireo marariny coronavirus ny ivitoerana akitana eo Ambatomena. Ireo forme grave no afaka raisina ao aminy hoy ny tompona andraikitra Gaëtan Andriatsilao. Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany ny fisian'ny ivitoerana ankitana eo Ambatomena andraisana ireo marary mafy vokatry ny coronavirus. Natao hitsaboana omamiadana andraisana ireo zaza sy ireo vehivavy izay mila fitsaboana ity ivitoerana ity. Saingy amin'izao ady atao amin'ny coronavirus izao, nisy ny fanovana sy ny fanafarana fitaovana mifanaraka amin'ny fandraisana ireo marary ny corona ka ireo forme grave no raisina eto. Raha jerevantsika zany dia surtout zany aty amin'ny resaka assistance respiratoire no tena mahasamihafa azy satria rehefa tena tonga le forme grave dia mila an'izay assistance respiratoire zay, zany hoe mila an'izay équipement spécial zay. Dia ireo équipement vaovao vao tonga reo zany no nalefa zany eto amin'ity centre ity aloha. Dia misy koa moa efa nalefa nandefa nakany Toamasina zany araky ny fangatahan'ny fanjakana malagasy. Le izy zany eo amin'ny ataontsika hoe fandaminana izay apetraky ny fanjakana sy ny ministèren'ny fahasalamana. Dia le olona zany efa tena hoe manomboka grave dia miainga avy any amin'izareo zany no andefasana azy makatikatra. Zany hoe efa tena misy protocole mazava moa amin'ny resaka fitsaboana fa tsy hoe izay tonga aty dia alefalefa aty fotsiny fa efa nanaraka zany ny atanatana tohatra rehetra eo amin'ny lafiny fitsaboana fizahanan'ilay aretina. Marary misy 10 hatreto no afaka raisina ao amin'ny ivitoerana ka ireo forme grave araky ny fanazavana teo aloha no raisina antanana. Tato ato nitombo isan'ny tranga vaovao teto Madagasikara. Nampitomboina nisan'ny fitelinana natao hoy ny ao anivon'ny ministera tompona andraikitra ary zava-dehibe ny fahazoana mifantana ireo olona tokony atao fitiliana indrindra ireo mifampikasoka tamin'ireo marary. Raha danamarikitsika dia nitombo be dehibe kosa ny olona voatily nitombo betsaka raha oharina teo aloha ary be dehibe ny ezaka natao fanjakana mahakasika an'izay. Ny zava-dehibe amin'ilay izy dia ny fahazahoana mifantona tsara izay olona tena tokony atao fitiliana. Indrindrandrindra satria tsy ho ampy foana zany io naizanaiza tsy ho ampy foana io ny ezaka atao afaran'izay betsaka le izy ka ny olona tena mila an'ilay fitiliana zany no atao izay azahoany fitiliana zany. Ao anatin'izay ny olona izay mitondra ny soritra aretina. Reo zany ny eo koa izay mety olona atao hoe ny fampikasokasoka tamin'ireo olona confirmé zany. Izay no ezaka atao fanjakana amin'izao mampitombo be dehibe nisan'ny fitiliana vita ka mazava ho azy mampitombo koa zany nisan'ny atao hoe olona leka le hitantsika amin'izao fotoana izay ny akabetsahan'izy ireny dia araky le fahafantarantsika hoe cas symptomatique zany hoe olona infecté fotsiny izy fa tsy marary akory. Ivitoerana fahatelo taorian'ny Fianaratsoa sy Mahajanga ity naorin'ny Fondation Akbar Ali eto Ambatomena ity. Rehefa tapitra ny ady atao amin'ny coronavirus, iverina andray ny omamiadana araky ny nananganana azy ny ivitoerana. Tanan-dehibe miisa 10 eto Madagasikara no nahazo arovava miisa 5 alina avy amin'ny fifondronan'ireo ben'ny tanàna amin'ny teny frantsay manerana n'izao tontolo izao. Isan'izany ny commune Antsirabe ambonivohitra. KOLTV Antsirabe. Ny farany herinandro lasa teo no natolotra tamin'ny fomba ofisialy teto amin'ny efitra malalaka ny commune ambonivohitra Antsirabe ireo arovava miisa 5 alina avy amin'ny AIMF na fifondronana ireo ben'ny tanàna amin'ny teny frantsay manerana izao tontolo izao. Ho an'ireo fikambanany ben'ny tanàna tanan-dehibe miisa 10 eto Madagasikara na ny AMGVM izany.
ho an'ny komuna Ambonivohitra Tsirabe manokana dia ireo mpiasa tena mifanerasera amin'ny vahoaka no hisitraka ireto arivava avy amin'ny AIMF ireto. Fizarana kasbosy amin'ny fomba ofisialy ho an'ny tanàn-dehibe anankifolo izay mivondrona ao anatin'ilay atao hoe AMGVM na ny Association des maires des grandes villes de Madagascar. Dia Antsirabe moa ampikambana ao anatin'izay AMGVM izay dia ny anjaran'ny tanàna Antsirabe indray dia hozaraina amin'ny mpiasa izay serasera akaiky kely amin'ny mandray vahoaka marobe moa atao anivon'ny fiadinan'ny tanàna. Mpanjaitra avy eto Antsirabe ihany no nanjaitra ireto arivava ireto ary ho alefa any amin'ireo tanàn-dehibe miisa 10 manerana ny Madagasikara. Teto Antsirabe no nizairina izy ireo nalefa fotsiny tany Antananarivo zany ho sterilizena dia naverina eto ary ho tsinjaraina amin'ireo tanàn-dehibe anankifolo ireo. Araka izany dia mbola ao anatiny ady atao valanaretina coronavirus hatrany ny eto amin'ny faritry Vakinakaratra. Izany indrindra no anton'izao hetsika fizarana arivava izao. Mitaraina ireo mponina ao amin'ny fokotany andohan'ny Mandroseza vokatry ny fisian'ny fotodrafitrasa ataona olona miorina eo ambony lakandrano eny an-toerana. Lakandrano efa nisy antonany maro. Abraham Randriamanana. Mitaraina ireo mponina ao amin'ny fokotany andohana Mandroseza ankehitriny manoloana ny fananganana tohatra ataon'olona iray eo ambony lakandrano eny an-toerana. Efa tao anatin'ny taona maro no nisian'io lakandrano io ary tsy nahazona lalana teo anivon'ny kaominina ny fananganana ilay tohatra eo amboniny. Ny avy eo anivon'ny fokotany kosa no nanome izany alalana izany raha ny fanazavana nentin'ireo mponina. Ireto farany izay manahy ny voka-dratsy ho ateraka ity fanorenana tohatra ambony lakandrano ity amin'ny vanim-potoanan'ny fahavaratra. Tranotranga ety aminay zany dia misy an'ity canal public ity izay efa tamin'ny taona 7 no nataon'ny mponina tety dia nisy nanototra ilay izy nanaovany tohatra. Dia io tohatra io zany tsy nahazoany alalana avy any amin'ny commune fa ny fokotaninay tompoko name alalana azy. Rehefa nitory teo ambonivon'ny fokotany izay mponina satria nanao fanangona tsy nimitsy izay dia tsy nanao ninina ny fokotany. Fa satria zany ka ilay fokotany hono raha araka ny filaza dia izy mihitsy namehany autorisation. Rehefa tonga tetỳ aminay indray ny commune tamin'ny herinandro dia nilaza fa tsy maintsy arodana io tohatra io izay no lazain'ny délégué. Efa herinandro izay nefa mbola tsy misy ninina dia mbola tsy fantatray hoe inona zavatra mitranga. Ny olona rehetra mipetraka any Akatso manomboka any Akatso any tompoko dia mandefa rano dia mandalo amin'ny tanànan'olona le rano io dia midina varina aty ambany aty. Izao no tena manahirana ny sainay ny canal Vary zany lasa kely dia mitobaka aty amin'ny voditsalinay daholo zany le rano raha vao avy ny orana. Satria na tete manino le lalana dia en plus izay raha vao mitobaka be ny rano avana dia misaoty makaty an'le lalana nambarin'ny fokon'olona vao vetivety dia ho simba daholo ny fotodrafitrasa raha vao io tsy mialy eo. Niezaka nangataka fanazavana teo anivon'ny fokotany izahay teto anivon'ny fampahalalam-baovao fa tsy nisy ny afaka nandray anay nandritra ny fandalovanay teny an-toerana. Fantatra ihany koa fa olona manana andraikitra ambony eo anivon'ny ministera iray no tompon'ilay tohatra miorina eo ambony lakandrano. Miantso ny tompon'andraikitra hijery akaiky azy ireo araka izany ireo mponina any an-toerana. Manoloana ny jado nataon'olo tokana amin'izy ireo amin'ny fisian'ity tohatra miorina ambony lakandrano ity. Ngataka mihitsy mba hiditra tsehatra zany ny tompon'andraikitra isakambaratonga fa tena manao tsindry azo lena zareo aty tena tsaina mihitsy tena mosondroa. Ny anasorana an'ity zany angatahanay dia afaka manala anazy faharoa jerevy manokana izay tompoko fa izay vahoaka madinika tsisy fantatray ao amin'ny tribunal fa izy milaza mahafantatra olona ao tsisy fantatray ao amin'ny commune fa izy milaza fa ambony commune mba jereo tompoko satria fantatray hoe fanjakana mijery vahoaka izay olona rehetra miresaka tamin'ny zareo dia nanamboarany dossier dia nanaovany fitoriana tany amin'ny parquet daholo izay niresaka tamin'ny mahakasika an'ity fotodrafitrasa nataony ity ka nitahotra anay tompoko dia hoe tonga teo ny délégué nilaza fa androdana an'io nefa mbola tsisy ninona dia matahotra sao dia natsindry ny délégué na hoe izay rehetra nitory anazy dia anamboarany dossier koa dia hotoriana amorona ny zavatra fa tena milaza izy ireo fa tsy matahotra fokotany tsy matahotra commune tsy matahotra an'izaniza dia izay tompoko mba tiana hojerevan'ny tompon'andraikitra hoe misy manarapahifana be. Raha tsy haivina efa misy tohatra fiakarana eo akaikin'ilay lakandrano ka tsy tokony hisy intsony ny fananganana izany eo amboniny. Ny fanorenana ambony lakandrano izay voararany lalàna araka izany tsy misy olona ambony lalàna ary na iza mandika izany dia tokony hisy ny fepetra raisina ho azy ireny.
nodimandry ny alakamisy lasa teo i pasteur Tafy Léon izay filohan'ny fiangonana Jesosy mamonjy manerana ny Madagasikara sady tandrina ny foibe fiangonana Jesosy mamonjy Akorondrano. Mpikambana atao amin'ny Confédération des Églises Évangéliques de Madagascar izy ary filohan'ny fiangonana Jesosy mamonjy manerana ny Madagasikara nandritra ny 17 taona. Tany Mahajanga no nanombohan'ny asa nampitandrina azy ary izy no malagasy voalohany nitarika io fiangonana lehibe io izay naoriny missionnaire américaine Révérend Daoud. Izay ekipan'ny Cool TV FM Ray Manontolo dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana sy ny fiangonana Jesosy mamonjy eto Madagasikara. Nanoizatsika ny vaovao kosa indray dia noronan-tsara OPK no nahazo ny Palme d'Or 2024 tamin'ny fifananana Brooklyn Film Festival. Tantara mampiseho ny fomba fialana amin'ny fantrana sy azo izy tomana lesona maro fanandina. Ny oronan-tsara OPK no nahazo ny Palme d'Or 2024 tamin'ny fifananana Brooklyn Film Festival. Oronan-tsara izay mitantara mikasika ny Opéra Pedro, ny akamasoa nanomboka ny Andohany hatramin'ny taona lasa teo ary miresaka momba ny fiainan'ny vahoaka eto Madagasikara amin'ny ankapobeny. Isan'ny teboka goavana resahana ao amin'ny tantara ny fomba fialana amin'ny fahantrana. Maro ny lesona azo tsoahana ao amin'ity tantara ity. Ny lesona azo tsoahana angamba dia ny finiavana nana amin'ny opera voalohany indrindra. Tena hoe mikiry ary ninona olana misy dia voavaha foana fa tsisy hoe tsy misy zavatra hoe tsisy azo atao dia mipetraka fotsiny ary le izy le vola tena hoe fitaovana amin'ny opera fa rehefa ao finiavanao rehefa ao le fahazotoanao anao an'le zavatra sy ny fitiavana indrindra dia atao ampanetretena dia mandeha ny zavatra rehetra dia ny fanetretena nanana amin'ny opera dia ny finiavana sy ny fitiavana ary ny fahafoizatena manampy ny madinika sy ny sahirana kokoa noho ianao. Tantara mampisaintsaina sy mitondra lesona maro ary indrindra tsara laintahaka ny tantara. Mamporisika ny olona mba hanampy ireo sahirana kokoa noho izy ihany koa ny tantara. Maresaka iraisam-pirenena miverina mirongatra ny Covid-19 any Allemagne. Miampy 7,5 indray ny tranga vaovao tany an-toerana ny maraina teo fanadina. Dans la ville allemande de Göttingen. Miamafy ny fanaraha-mason'ny mponina ao amin'ny tanàna ny Göttingen any Allemagne. Toerandray tany an-toerana no nahitana tranga maro tao anatiny andro vitsy. Mponina manodidina ny 700 no tsy maintsy natoka-monina. Raha ny taraina vokatry ny tsy fahafahana mivoaka sy miasa araka ny tokony ho izy manoloana ireo mponina. Tsy maintsy manara-maso ny fampiarana ny fepetra ara-pahasalamana, hitandrona ny fiparitahana ny valanaretina ny mpitandro ny filaminana. Raikitra ny fifandonana vokatray. Abatoary iray ihany koa no nahitana tranga maro farany teo. Mahery ny 300 ny mpiasa voamarina fa mitondra ny tsimokaretina tao aorian'ny fitiliana. Mpiasa manodidina ny 7,000 ny ampy fianakaviana no voatery natoka-monina. Manodidina ny 2,720 araka izany ny taha-pifindrany ny Covid-19 ho any an-toerana. Izany hoe marary zato mety hamindra olon-kafa 7,20 100 personnes infectées en contaminent 288 autres. Izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankasitrany ianao nanaraka izany soafatsara atao tompoko. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ni vaovao.